Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitry ny tanora. Nanomezanao an'ity Zaikaben'ny izay ahafahanay manovoery, mianatra, mipetraka eo amin'ny tongotrao, handray fampianarana sy fitaizana, fanasitranana amin'ny lalan'i teninao. Misaotra anao zay satria Andriamanitry ny tanora tokoa ianao. Mpitantana ny tanora ianao. Pamelona ny tanora ianao. Ko miandrandra indrindra amin'ny fanahy masonao, anokatra ny fonay. Mba ho fonofo aizanay mandray ny teninao sy ny fampianarana izay omenanay. Ny fanahy masonao Jesosy ny mpampianatra tsara indrindra. Ko dia mangataka ny fanahy masonao ametraka ny teny ao anatin'ny fonay. Ary indrindra atao ho lasa fiainanay ny teninao. Fa aza atao mianatra amin'ny saina fotsiny izay. Dia mangataka indrindra Jesosy takony mba tsy ho hita, fa aoka ianao no hita. Ary aza avelan'ny feoko no eno, fa ny feonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka tsika. Mbola tsara e! Salame! Kory aby! Vita soa ny aliny aby moa. Angay soa tsy manahy. Finaritry. Akorabe lahale. Izay aloha no haiko hatreto fa ampianarinareo aho dia haiko daholo ny fiarabana eran'i Madagasikara. Mbola tsara izy aby. Ny lohahevitra lehibe izay ho banjintsika dia ny hoe ny FKTLM tia an Jehovah Andriamaniny. Ny FKTLM tia an Jehovah Andriamaniny. Izay nalaina avy ao amin'ny Deoteronomia toko fahaenina ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina. Deoteronomia toko fahaenina ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina. Izay efa novakinareo mino hafa efa voavaky izany teny izany. Ny Bokin'ny Deoteronomia dia bokin'ny fanekena. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia fanekena ny resana manerana ny boky manontolo. Ary rehefa miresaka fanekena dia tsy misaraka amin'izany koa ny fitiavana. Ary ity alarobia maraina ity dia azo omena lohahevitra fa alarobian'ny fitiavana. Zany hoe resaka fitiavana no ho resantsika eto androany. Mizara telo lehibe ny fampianarana izay ataoko. Mizara telo lehibe. Ny voalohany amin'izany dia hijeritsika maninona isika no tsy maintsy tia an'Andriamanitra. Maninona isika no tsy maintsy tia an'Andriamanitra. Tapany faharoa, ahoana ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra. Ahoana ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra. Ary amin'ny tapany fahatelo farany, inona no vokatry ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Satria rehefa tia an'Andriamanitra tsika dia misy vokany. Misy zavatra tsy maintsy ampanaovin'Andriamanitra tsika rehefa tia azy isika. Ireo izy. Zany hoe ho anareo izay mandray note dia misy efa vita an-tsoratra, efa vita print ity fampianarana ity. Dia azonareo vidina amin'ilay mpivarotra azy, tsy haiko na aiza misy azy amin'izao mandehandeha any izy. Voalohany, maninona isika no tia an'Andriamanitra. Maninona isika no tia an'Andriamanitra fa tsy tia ny tromba na tsy tia an'ireo tendrombohitra izay ivavahana ireny, fa Jehovah Andriamanitra no tiantsika. Tsy maintsy fantatsika aloha reto teboka anankiroa reto. Zay vao afaka mitia an'Andriamanitra isika. Ary hovaliantsika ilay fanontaniana voalohany hoe maninona isika no tia an'Andriamanitra. Voalohany, valiny voalohany, satria isika dia tanora tia an'Andriamanitra. Andriamanitra no tiantsika aloha. Misy areti-pitiavana ry avy. Misy areti-pitiavana.
tsy fantatro na efa misy navoanareo reto zavatra reto. Misy fia ny aretina voalohany le antsoin'ny mpahay resaka fahasalamana ara-tsaina amin'ny hoe erotomania na afizina amin'ny teny anglisy hoe OLD, obsessive love disorder. Aretin-tsaina izy io izay mahatonga ny olona iray ho obsédé mitia olona anankiray na dia tsy tia azy. Ary zay le mahatonga misy fiteny aty avaratra atao hoe miambo viavy, miambo lalahy, miambo vaiavy le lalahy satria tiany loatra le vaiavy iambosany. Obsédé mitia olona tsy tiany. Ary za efa tratrany ity, tsy hoe za no tratrany le aretina, fa misy olona 10 numéro izay obsédé amina vehivavy anankiray, mandefa SMS amiko sy miantso ahy isan'andro. Vao maraina ny andro dia mahazo SMS mpitiavanao. Noteneniko ramatoa, zao ramatoa tandremanao jalouse fa ity tsy hoa. Vao avy manokatra baiboly voalohana marainao sy mivavaka maraina satria ny fomba fanaoko dia vao mifoha maraina dia mivavaka manokatra baiboly mangataka Jesosy soratra masina zay ezako iaina mandritra ny andro. Dia avy manao an'izany dia manokatra ny telefonako mijery message. Io le message avy amin'le raha namana. Coucou bébé. Ça va Benji? Isan'andro dia mahazo ny message io. Isaky 12 minitra izy mandefa message. Bonjour mon ange. Farany nalahelo aho dia farany nantsoko misy le numéro dia nantsoko lehilahy be ny tao anatiny. Dia zao nataoko azy, tsy le olona tadiavinao amin'ity numéro ty fa zaho Pastora Olivier tompon'ity numéro. Tsy mino zany mihitsy aho izy, tsy mino. Tena sipako io tompony numéro io, tena sipako io, tena tia io. Obsédé le ranga. Farany moa dia nibloqueko izy. Rehefa nibloqueko izy naka numéro hafa ndray niantso ahy ihany, tsy mandefa SMS teny mpitiavana be isa-maraina, antoandro, hariva, voky fitiavanao. Fa misy ihany koa aretina hafa faharoa izay mifanohitra amin'izany. Dia ny olona zay tsy mahatsapa tiana. Ary io tena aretina grave lavitra n'olona teo. Satria amin'ity aretina faharoa ty dia tena tiany vadiny izy na tiany olo tiany izy, zay iantsoanareo azy na sipa na joba na vady na tsy haiko. Satria am'izao mbola vo afaka CP izy dia zay vadiko vo CP dia fa manambady. Dia zao na dia manambady aza izy tena tiany vadiny sy tiany olo tiana, dia mahatsara ho tsy tiana izy. Ary tena marary io. Satria mahatsara ho irery, mahatsara ho tsy ilaina, mahatsara ho tsy misy dikany amin'ny fiainana izy. Io le aretina faharoa zay mahazo kristianina be dia be. Izy tena tian'Andriamanitra, tena malala an'Andriamanitra, kanefa izy mahatsapa ho tsy tiana. Ary io le tiako isariana ny sainao. Satria raha mbola misy amintsika FKTLM zay tonga eto tratran'ity aretina ity, dia tsy ho afaka itian'Andriamanitra na oviana izy. Iny voalohany, mila iainanao le fitiavan'Andriamanitra, tsapanao le fitiavan'Andriamanitra, ary ao anatinao le fitiavan'Andriamanitra, zay vao afaka mitia an'Andriamanitra ianao. Faharoa, valiny voalohany, tsy maintsy miaina ilay fitiavan'Andriamanitra. Faharoa, manino antia anjovan'Andriamanitra satria sarobidy amin'ny aho.
sarobidy am Jesosy aho. Manina no sarobidy am Jesosy tsika riava. Manina no sarobidy am Jesosy tsika. Tsy maintsy mankeo amin'ny azo fijaliana ny olona iray raha tia fantatra ny définition atao hoe fitiavana. Eo amin'ny azo fijaliana ihany no misy ny définition famaritana azo antoka indrindra amin'ny antsoina hoe fitiavana. Satria teo amin'ny azo fijaliana Kristy no nandatsaka ny rany sarobidy indrindra. Hoy John, tsy mba vatosoa na volamena zavatra mety ho simba no nividianana nareo izy. Fa ny rasoan'i Kristy izay nalatsany teo amin'ny azo fijaliana. Io no nividianana anareo. Misy irany tanora masina izay tadidiko izy hoe vidin-draha ianao. Areto ny tena problema ny olona. Ary sika malagasy dia tratrany ty aretina ity riavana. Aretina tsy mahatsiaro ny valerany sy ny atsarany. Raha mba misy zao dokafanao izy. Tsara tareha kindry, tena za tara amin'ny na vehivavy za dia tara aminao aho. Dia ahoana izy? Za veky dia tsara. Ny oroko aza tahaka ny vomanga izy. Ny sofiko tahaka ny ravina laisoa. Dia raha mba dokafanao hoe tsara ty akanjonao ty, tena tiako ty akanjonao ty. Izy ne malaratsy azy. Ty nge zavatra nitsiponiky tamin'ny friperie re, za 5 000 ne vidiny ty. Ary misy amin'ny kristiana be dia be tahaka an'izany. Tahaka andreo zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Andriamanitra miteny azy ao amin'ny Malakia, toko 2:2. Ozy izy hoe, efa tia anareo aho izy, nefa hoy anareo, inona moa no entinao ny tia anay? Izy ndray mamaly. Ary marobe aminareo tanora tsy mahatsapa ny valeur sy ny tombam-bidinareo sy ny vidy lafinareo eo amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga an Jehovah Andriamanitra niteny aloha izy ao amin'ny Deoteronomia toko 4:7. Alohany nangatany reto zanak'Israely reto ity azy amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra. Dia nilaza aloha izy. Fa ozy izy hoe zano ny fidanareo izy. Ary ianareo tiako. Ianareo rakitra sarobidy amiko. Trésor amin'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra. Trésor am Jesosy ny FKTLM. Fa raha tsy mety tsapanao ma trésor anao, dia ampiasainao amin'ny zavatra tsy manjary sy tsy misy dikany ny tenanao sy ny mombanao manontolo. Indray mandeha riavana tany Pays-Bas ny tenako, nanatrika fivoriana tamin'izany. Dia rehefa mba misy an'ilay fotoana kely libre, dia nentin'ilay profeserako andao ozy hoentiko ijery zavatra. Dia nentiny anako ao amina toerana ngeza be anankiray. Gaga rehefa tonga tao. Misy vitrine, misy trano kely, misy vitra be dia be amin'ny toeran'io. Izy ny tao anatiny? Tsy entana amidy ny tao anatiny, fa vehivavy. Ao anatina vitrine be dia be. Ao amina fitafena mamenatra amin'izany. Samiaraka karazany avy. Dia ho za tamin'ilay profeserako hoe enti mivoaka veto atompo. Fa tsy te hijery. Fa maro amin'ny tanorany tsy mahatsapa ny lanjany sy ny vidiny izay nomeny Jesosy ateo amin'ny azo fijaliana. Ka mampiasa ny vatany sy ny tenany ho tahaka ny vitrine. Amidy sanatriana izany. Ary zay mahatonga ny pastora sarotina amin'ny fitafianareo sao dia ho lasa vitrine amin'ny fitafianareo. Transparent, tahaka ny vitra, mianjaanja ireo zavatra rehetra izay tsy tokony hiseho. Sanatriana izany. Fa rehefa mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra azy, ny olona iray, ny tanora iray, dia mahafantatra izy fa sarobidy sy lafo vidy amin'Andriamanitra. Trésor ny Jesosy, chéri ny Jesosy. Zay misy nambaranao amin'ny Isaia. Malalako ianao izy, ka tsy afoiko. Ity tsy mba tahaka an'ireo lehilahy zay etsiketseny hormone. Voalaza ny psychologue. Fa rehefa miakatrakatra ny hormone ao amin'ny lehilahy,
dia mandeha ho azy ireo teny oeraoera sy blablabla rehetra tahaka ny hoe tiako ane ianao, tiako anao chéri, tegna tiako ane ianao io. Mivoaka aby ireo karazana vocabulaire sy terme rehetrarehetra, mon trésor, mon ange, chéri, blablabla rehetra. Fa izao ataony chéri ianao androany, ataony trésor ianao androany, raha pisy ianao isarahany vaky fo. Maro be ny tanora vaky fo satria voafitaka. Fa niany Jesosy tsy tahaka an'izany, nahitsy Jesosy teo aminazy fijaliana ny atao hoe fitiavana, ary ny définition tsara indrindra sy parfait indrindra fitiavana dia ity: ny manolotra ny ainy hamonjy ny fahavalony. Sakaiza ny ao amin'ny John. Fa ny tena marina dia Jesosy maty aminazy fijaliana dia hamonjy ny fahavalony. Io natao hoe fitiavana, manolotra ny aina hitia ilay ho tiavina. Rehefa fantatrao amin'izay fa misy valerany amin'Andriamanitra ianao, rehefa tsapanao amin'izay fa misy vidiny amin'Andriamanitra ianao, trésor, rakitra sarobidy, malala, chéri n'Andriamanitra, dia hiditra tapany faharoa amin'izay tsika. Tapany faharoa, ahoana ny fomba itiavantsika an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Deoteronomia, ny bokin'ny Deoteronomia dia mirakitra fotokevitra 10 lehibe. Rehefa sokafanao ny tananao dia ireo rantsan-tanana 10 ireo no misy azy. Voalohany, ny ankibe, Matahotra an Jehovah. Iny voalohany, Matahotra an Jehovah. Rehefa manao j'aime amin'ny Facebook ianareo ka manome ny ankibe dia tadidi fa matahotra an Jehovah no dikany. Izay tia an Jehovah dia tsy maintsy matahotra azy. Izay tia an Jehovah dia tsy maintsy matahotra azy. Ao amin'ny bokin'ny Deoteronomia dia misy voambolana 7 ilazana ny tahotra. Voambolana 7. Ao anatin'izany ny tahotra izay midika horohoro, mampagorogoro anao, mampandovitra, mampandositra zafady. Ny faharoa dia ny tahotra izay mahatonga hovitrovitra satria matahotra n'ilay zavatra izay atahora. Ohatra zao nahita ny Jehovah Andriamanitra tao amin'ny havoana Sinay izy, tendrombohitra Sinay, nisy tselatra sy nisy kotroka be dia be lelafo, dia nangorohoro sy nihovitrovitra ny olona natahotra. Rehefa tsy nisy hanina ny olona ilay nandeha tany amin'ny désert nandritra ny 40 taona dia niahiahy izy. Io ilay voambolana 7. Ny tahotra koa dia midika ahiahy. Faefatra, ny tahotra koa dia vokatry ny fahagagana amin'ny zavatra lehibe izay ataony Jehovah Andriamanitra. Rehefa niampitany ranomasina mena izy, ranomasina ngezabe nefa tany mena no nandehana, dia gaga ny olona ka natahotra an Jehovah. Ino faefatra. Fahadimy, ny tahotra izay midika fanajana, na raha tao amin'ny teny frantsay izy dia révérence, fanajana, fiondrehana, fanomezam-boninahitra, fanomezana haja. Ino tahotra fahadimy. Ny karazana tahotra fahaenina dia ilay tahotra izay mahatonga ny olona anolotena ho an'Andriamanitra, soumission, ary tsy mampivady azy amin'ireo karazana andriamanitra hafa, ireo andriamanitra sampy izay manodidina azy, fa mifikitra sy tsy manompo andriamanitra hafa afa-tsy izy ihany. Tahotra fahaenina. Ary ny tahotra fahafito farany dia ilay mahatonga n'ilay olona atoky an Jehovah Andriamanitra ka mametraka ny fiainany aminy amin'izay rehetra atao. Voalohany, ndao jerevantsika ilay 3 farany: fanajana, fanoloran-tena ary ny
Matahotra zay midika fahatokina. Ahoana izany olona matoky an Jehovah izany rehefa? Ahoana izany tanora matoky an Jehovah izany? Marobe ny zavatra mampivilivily ny sain'ny tanora ankehitriny. Marobe ny zavatra izay mampisamboaravoara ny fiainany. Ary indrindra ity resaka fitiavana ity satria ity no resantsika androany. Sady resaka kely ny fiainan'ny tanorantsika no resaka kely koa ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Izay matoky an'Andriamanitra dia mametraka ny fiainana aminy. Ndray mandeha nisy olona mahay mandiha ambony tady. Mety afahinareo ity tantara ity. Mahay mandiha ambony tady le rangahy. Dia tonga amin'ilay tanàna iray izy. Rehefa tonga teo izy dia nanao an'ireo karazana demonstration rehetra, ny mandiha ambony tady, nandeha tamina jantina bisikleta, sins. Dia tamin'ny farany izy ny faratampon'ilay fampisehoana izay ataony dia ity. Mitondra olona ambonina brouette eo ambony tady. Dia zao nataony tamin'ilay olona. Mino ve anareo fa vitako ny mitondra olona eo ambony brouette? Atsangano ny tanany zay rehetra mino fa vitako zany. Dia norakoraka aby ny olona sady nanangan-tanana aby. Dia zao am'izay nataony. Mangataka anareo rehetra zay nanangan-tanana teo mba hiavaka ato. Dia niavaka tao daholo, nietreritra fa hisy valisoa na tsy fantatra. Dia zao am'izay farany. Mangataka anankiray aminareo aho hiakatra ty ambony tady hoentiko eo ambonin'ny brouette. Tsy nisy nasahina iray azy. Aizay le fatokiny. Satria mbava fotsiny no ankamaroan'ny finoan'ny olona fa tsy matoky hatramin'ny fahafatesana. Raha tena itokisanao tokoa fa mahay mitondra olona eo ambony brouette eo ambony tady izy, sahinao nandeha teo ambony brouette teo ambony tady. Fa satria tsy nino sady tsy matoky dia tsy say izy. Ary marobe aminareo tanora, ianareo mety tsy manao an'izany satria ianareo FKTLM voateza tsara misoratra masina. Fa misy hafa manao an'izany. Marobe aminareo tanora vao mifoha maraina dia adino soratra masina fa mandeha mijery horoscope. Indrindra le tapany anankiray mikasika ny fitiavana. Ahoana ny fitiavako androany? Ina ny fihetsiky tokony ataoko amin'ilay olo tiako androany? Ao amin'ny horoscope izy no mijery an'izany. Marobe koa ny tanora ankehitriny miazakazaka makany amin'ny site de rencontre hitady vady. Zaho aloha tsy mino fa izany olona tsy fantatra ho any amin'ny site de rencontre, tsy fantatra na inona ny finoana, na inona ny finoana ironany, ino vady zay omeny Jesosy ianao, tsy mino an'izany aho. Mety ho azon'Andriamanitra ampiasaina tokoa zany saingy be dia be ny risika izay atafalatsaka anao amin'ny fahadisoam-panantenana. Tsy any lalana. Izay matoky an Jehovah dia mametraka aminy, mametraka ny fiainany ao amin'Andriamanitra, mivavaka sy miandry. Eo manko le problème, le miandry. Oviana loatra manatao Jesosy hagnamia vady zahatao. Efa oviana za zay nivavaka, tsy nety nisy lalahy nanjengy za. Reraka mivady. Misy site de rencontre zeny koa agny. Aloha tsika andeha agny eky hitady vady eky maloha. Efa maro nazo vady tagny. Maro be ny diso fanantenana nefa. Mivoaka avy any le olona antidasy, antibavy be efa 20 taona. No hitany ao. Tsy matoky an'Andriamanitra. Faro. Ile fanondro dia milaza. Ile fanondro dia milaza mandeha amin'ny lalan'i Jehovah. Io ny faharoa amin'ilay zavatra dimy izay fomba hoentsika mitia an'Andriamanitra. Ny olona tia an'Andriamanitra dia mandeha amin'ny lalan'i. Ny fivavahana kristianina dia fandehanana amin'ny lalana. Lalana lava be. Izay manomboka eo amin'ny fotoana anaovana batisantsika, mandra-pahidirantsika eo vavahady izay itenenan'i Jesosy amintsika hoe midira ry mpanompo tsara sady matoky. Lalana.
no zany dia tsy de tiako loatra indray nampianariko tany amin'ny Zaikaben'ny vehivavy tany fianaran-tsoty tsy de tiako loatra ho le terme hoe kristianina satria fiafenan'ny olona ao amin'ny fomba ratsy le anarana hoe kristianina fa ny tena izy dia mpanaraka any Kristy isika tanora FKTLM manaraka any Kristy. Ino atao hoe manaraka any Kristy? Ozy ny sasany hoe mandeha avy ao aorian'ny Kristy mety marina ihany fa tsy zay ny tena heviny fa ny tena dikany hoe mpanaraka any Kristy dia zao mandia eo ambony dian-tongotry Kristy izy. Ny dian-tongotry Kristy no arahany ary zay no mahatonga an Jesosy ao amin'ny filazantsara. Tsy mba niteny mihitsy izy tamin'ny Petera hoe andao anao Petera ho ataoko kristianina fa hoana izy andeha hanaraka ahy ndao hanaraka ahy. Ao anatin'izany lalan'i Jesosy zany tena sarotra. Mora ny ho tonga vita batisa, mora ny ho tonga FKTLM, mora ny mihira ty aloha ty fa rehefa miala veto tsika inona no mampanaraka any Kristy antsika. Io tena izy manaraka any Kristy. Ireo mpianatra reo mpianatra Jesosy eo reraka tamin'ny fampianaran'i Jesosy indraindray satria tsy takatry ny sainy le izy. Nde mandeha Jesosy rehefa ho samborona izy ho vonona izy dia nisy miaramila be dia be tonga avy any hisambotra azy hamono azy. Rehefa tonga teo izy dia taitra Petera tamin'izany na lain'i Petera ny sabatra no freiny tamin'ny borziny ny sofin'ilay miaramila. Amin'ny mpianatra dia normal mihitsy zany hoe fahavalo vonoy fahavalo fa tamin'i Jesosy izy hoe avereno amin'ny trano ny sabatra ao ry Petera ary nositrano Jesosy le sofiny. Izay le mpanaraka any Kristy izay ataony Kristy no ataony. Marobe ny tanora manala zaza ankehitriny manala zaza ary tena problema dia zao matetika ianareo vehivavy ny tena victime amin'izy ty satria ny lehilahy rehefa mahavita ny ataony izy dia lasa mandeha agny izy nga hitanao antsony izy ary rehefa mampijanona koa ny fiangonana ilay tovavy zay be voka ihany no ajanony fa ilay lehilahy tsy hita zay nanjavonany. Fa ny mpanaraka any Kristy isaky misy zavatra ataony izy dia antanio Jesosy. Jesosy raha teto ianao inona no nataonao? Ianao le andeha agnala zaza iny mihitsy voafitaky nantsonao le zalahy tsy azo amin'ny telefônina ny numéro zay antsonao izy dia tsy miasa intsony tsy hita nanjavonany zalahy. Amin'ny fotoana mihitsy ianao miantso an Jesosy. Jesosy raha teto ianao inona no nataonao? Jesosy tsy ampanala zazanao. Tadio zay tsy mpamono olona izy. Ary Jesosy koa tsy isany tsy ampianaran'i Jesosy tsika hanery an'Andriamanitra. Hanery an'Andriamanitra. Ty efa nampianariko tany farimena dia averiko eto. Nisy tovolahy anankiray mbola zaza moa izany mbola ankizy kely izy mba te azo bisikleta izy dia mivavaka amin'ny Jesosy sanandro nivavaka tao amin'ny fiangonana katolika izy io le misy sary masina Maria igny zany dia mivavaka eo izy sanandro eo amin'ny sarivonga masina Maria eo mivavaka azo bisikleta ary dia zao nataony omeo bisikleta aho zao lokony zao markany atery eo amin'ny parking ana eo izy raha pitso maraina ohatran'le ataontsika regny any zany. Jesosy za mba mialalahy tsara tarehy sady tsara bika bogosy mahay raha mana diplôme mpiasam-panjakana io vavaka ataontsika dia zao amizay nivavaka izy tsy mety azo le nivavaka tezitra amizay izy nalainy le sarivonga masiny Maria igny nentsy niazakazaka nivoaka tany an-tokotany nariany tagnaty ala tagny le sarivonga masiny Maria dia niverina amizay izy niazakazaka avy agny niverina tao am'le tragno teo am'le plasy nisan'le sarivongana amizay izy nivavaka.
Jesosy io raha mbola tianao hitany reninao atero eo le bisikileta maray. Manao chantage am Jesosy ny maro. Rehefa mivavaka am Jesosy dia zao ataovy aminy. Jesosy ome asa zay tena tandrifia. Aza mivavaka za Jesosy matao premier ministre. Za mba atao président république. Tsy zay. Fa izay tia an Jehovah. Izay tia an Jehovah dia mandeha amin'ny lalany. Mianatra mandeha amin'ny dian-tongotry Jesosy izy. Io faharoa. Fahatelo, manompo an'Andriamanitra. Ilay lava indrindra amin'ny rantsan-tanantsika io dia manondro ny manompo an'Andriamanitra. Misaotra ny SB vai zay nanolotra hira ho aty. Ho antsika rehetra moa fa tsy ho anarery ihany. Fa izao no afatra. Ianareo tanora dia tena mpitory filazantsara. Tena mpitory filazantsara malaza. Ary mahomby, mahay. Ary raha misy miteny aminareo hoe tsy ampy ane io mahatanora anareo fa anareo tokony an'olo tena anao mpiandry, anao katekista, anao pastora na diso tompoko, diso. Ny fiderana sy ny fitoriana amin'ny lalan'i hira, ny fanompoana zay ataonareo amin'ny lalan'i hira dia tena fanompoana n'Andriamanitra tena ngeza be eo amin'ny fiangonana. Maro be ny mihaino ny hira filazantsara izay torianareo no mangovongovotra ny fony. Ary misy mitomany aza mangorakoraka noho ny teny fitoriana zay ataonareo sy ny fampibebana zay ataonareo. Misy hira anankiray zay, hira ny korala zay tsy tononika aminareo eto. Raha vao mihaino an'izany aho dia tsy vitako mihaino azy indray mandeha ihany. Tsy maintsy miverina indroa intelo ary ny andray ataoko any bokla. Hoeniko tsara le feon-kira. Satria tena mangovongovotra daholo ny fanako sy ny foko manontolo te hiakatra velona any an-danitra rehefa mihaino azy. Tena pitory ary tena asa fanompoana ngeza be no ataonareo ao amin'ny hira fitoriana zay ataonareo. Dia zao no afatra. Aza verezinareo fanantenany zay. Rehefa mba mahita anareo any amin'ny toerana any, mba ho hitany amin'ny toerana tandrify ianareo mpitory teny. Amin'ny mampitory teny sy mpandresy latra amin'ny alalan'ny hira anareo, fatsy amin'ny alalan'ny fitondrantena maloto. Tandremo. Efa ho tapitra ane izy ty. Fahatimy farany. Fa magnaraka kosa nareo ka. Magnaraka. Mitandrina ny didin'i Jehovah. Mitandrina ny didin'i Jehovah. O Jesosy hoe raha tia ianareo izy dia hoanao izy. Raha tia ianareo dia fa ampy zany fa dia ataovy amin'izay zay tianareo fa tsy maninona. Tsy maninona avy. Ozy ny agny avy ambatondrazaka. Akory gona. Dia ozy hoe tsy maninona avy ene. Tsy atompo tena maninona. O Jesosy hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Amin'ny filazantsarany John. Ahoana ny fomba hitiavanao olona anankiray izay tsy tainoanao ny teny. Ohatra anankiray fotsiny ty ataoko aminareo ty. Rendez-vous. Rendez-vous ny mpifanga. Io matetika mampisaraka ny mpifankatia ny rendez-vous. Diso rendez-vous. Am dimy rendez-vous tsika zay tandremo anao am dimy ary amin'ny plage ary. Tonga ny am dimy sy faefany, am dimy sasany, amin'ny eny efa manomboka mivonto ny batanorona amin'izany. Efa manomboka mitoditodika azy any, vao misy bajaji mandalo dia efa mitodika. Zao dia izy tsy izy hatramin'ny eny sasany. Mbola mamina vina ihany aloha sao dia mba mety tara izy angamba avy nianatra. Mambobotra moral amin'io.
mambomotra moral. Mety asa, mety embouteillage angamba tsy haiko andrasany. Amin'ny enina sasany am'izay mody. Ary ny tena problème tena digno le zalahy mihitsy le izy na le zavavy. Tsy voatery lehilahy ihany fa vehivavy koa manadigno rendez-vous. Inona ny zavatra iainantsika am'ireny fahatezerana. Tezitra toy mandeha fa SMS. Tsy mamaly SMS aloha. Andefasin SMS efa SMS 10 20 tsisy vavaly le SMS. Satria tezitra atsika ka. Mitovy am'izay koa ny fiarahantsika amin' Jesosy, misy zavatra napetrany, misy didy fampianarana, misy torolalana izay nasainy arahany. Ary zao ry havana, zao ry tanora, Andriamanitra koa dia voalaza soratra masina fa sarom-piaro, jaloux Andriamanitra, mamaraha Andriamanitra, ozy ny fitenany avaratra, mamaraha koa Zagnahary. Tsy tiany mihitsy ianao magnadigno azy. Mitovy manao le vamfoa mandeha fa SMS igny no tiany ihany koa mba hitandremantsika ny didiny. Mamaky ny tenin'Andriamanitsika, mianatra, mivavaka, ary manaraka ny teny izay ampanaovin' Jesosy arahany. Ary zay mampanaraka ny Kristy antsika. Ny dian'ny tompotry no arahany. Io no didy zay apetrany. Io no anankiray am'ireo dimy. Ary ny fahadimy moa dia zao, le hoe tia an Jehovah. Tia an Jehovah. Io ny fahadimy. Izay mifamatotra am'le mitandrina ny didiny, amin'ny mifamatotra amin'ny Manompo, mifamatotra amin'ny fandehana amin'ny lalan'i, mifamatotra amin'ny fatokena azy. Tia an Jehovah. Eto am'izay manko ny tena sarotrany. Tia. Ahoana no ampsehoko fitiavana amin'ny Jesosy? Ahoana no ampsehoko fitiavana aminy? Ary tena problema mihitsy. Samy problema daholo na ny mitia na ny tiana. Samy problema daholo na ny mitia na ny tiana. Miverina am'le teboka voalohany indrindra. Rehefa tsy mbola tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny mahasarobidy anao ao amin'Andriamanitra, tsy ho hainao mihitsy ny mitia an'Andriamanitra. Indray mandeha nisan'ity mpivady mbola tanora kely zareo reto. Dia ny fitiavana moa dia aorian'ny fanambadiana dia misy krizy foana miatake ny fifankatiavam-pivady. Ao anatin'ny ray volana voalohany misy krizy kely mandalo. Ao anatin'ny heritaony misy krizy. Ao anatin'ny telo taona voalohany misy krizy maromaro mihitsy andalovan'ny tokantrano kristianina. Ary reto mpivady mbola tanora kely reto nandalo krizy. Jerena ohatra miamangatsiaka amin'ny fitiavana. Ohatrany akory tsara izy zany, ohatrany tsy zay misy le tamin'ny voalohany teo. Fa miamangatsiaka le fitiavana. Dia nanapa-kevitra ilay vehivavy. Alao zany anao premier pas izy. Ampiseho fitiavana amin'ny vadiko. Ity rangaty tia kiraro marika Nike. Tiany io Nike. Ary izy maniazaka ny vidy fa tsy mety nahazo. Lafo manko le mali, le tena vrai marka lafo. De nividianany le vehivavy le kiraro marika Nike izy. Nividianany. Tonga tao an-trano. Avy agny aloha mbola hafahafa le tempérament avy agny ohatra mbola tezitezitra ohatra hafahafa zany. Petraka teo am'le kiraro Nike. Ha! Aniza ty izy. Ninjovy moa izy tô chéri. Nihina koa izy io ny hina. Ha! Nividianao kiraro Nike za. Ihany vidianako ana. Ana boka tiako. Gaga le vadiny. Ary zao nataony. Manompoko niany chéri. Manompoko niany. Zaho manasa lasetintsika jiaby agnaty tragno ato. Vilia azy. Avake koa afompona sindry akanjonao jiaby maloto ao fa zaho anasa azy. Na fompony le tovy. Anaty mbo niova ndraiky. Dia zao ny phrase-ny le rangahy.
mbola tsara na tsara fitiavana karaha ty zao izy. Dia nanomboka teo izy niverina ilay fifankatiavana. Gaga daholo ny olona rehetra na ny mpiara-mivavaka na ny fianakaviana. Satria ny fitiavana, rehefa iainanao ny fitiavan'i Kristy, dia tsy maintsy miverina manao domberina ny fitiavan'i Kristy ianao. Tsaroako ity tovavy anankiray, kristianina, ranabavy anankiray, vehivavy. I tsara tareha, sady tsara bika. Tsy fahotana ny miteny hoe tsara tareha anao, tsy fahotana zany. Azonao atao tsara mitsy miteny hoe ranabavy tena tsara tareha anao. Dia zao, isaky mandalo ity tovavy ity, korala izy io, dia mioraka daholo ny tovolahy. Wow! Hazalahy! Raha ny agny e! Ndray mandeha izy, taloha izy niavona. Rehefa izy ataon'olo hoe accord mon ange, accord beauté, dia miavona izy. Dia izy hoe za zany tsofotsofo fa za tsy avanao. Taty afara izy niova. Rehefa nampianarina izy, voateza izy, izao nataony. Mbola tarehina ndraiky bikana aza hitanao tsara be hoy izy. Fa raha vao hitanao Jesosy agnatiko ao, vao maiky anao potipotika ohatra ny biscuit nitsana bulldozer. Rehefa tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra, dia hainao ny mamaly fitiavana an Jesosy. Jesosy ranao misy eny latsaka teo aminazy fijaliana. Tsy misy olona afaka mitia mihoatra ny tiavanao ahy. Navadiky Jesosy teo aminazy fijaliana daholo ileo conception sy le définition diso rehetra. Efa voalazako teo le hoe lehilahy wera. Ary maro amareto vavy no taitaitra rehefa mahazo teny mamy. Efa mahazo teny mamy dia tonga dia misentosento. Hazalahy! Mbola tsara nahita lalahy tia za karaha tiako za. Mientanentana aby mandeha mody. Avy eo! Vidianako lambahoany ianao. Agnamboariko labotiky ianao. Ividianako tomobily ianao izy. Misy hira zay aza miteny mitsy hoe omeko anao aneny lanitra. Wera sy blablabla daholo. Raha pitso mivadika. Fa ny any Jesosy, jereo ny azy. Nanao wera ve izy? Nanao blabla ve izy? Tonga dia vavana. Satria ny tena fitiavana, tonga dia action teo amin'ny azy fijaliana. Very nodisoany Jesosy daholo le conception na fitiavana rehetra zay mety ho fantatra reo rehetra any. Fa satria izy tia tamin'ny teny sy ny asa. Faranako amin'izay fa lava loatra. Fa lava loatra. Anareo tsy mafana. Fahatelo farany. Ilay fizarana telo lehibe amin'izay zao. Fahatelo farany. Inona no vokatry ny fitiavana eo amin'ny fiainantsika? Hoy i apôstôly John, isika tia ozy satria Andriamanitra tiantsika taloha. John voalohany toko faha-efatra ny andininy faha-fito. Ary izay tsy mahay mitia ozy izy dia tsy nateraka Andriamanitra sady tsy mahalala an'Andriamanitra. Satria Jesosy vongana fitiavana no miditra ao amintsika dia lasa fitiavana kely mandehandehantsika. Ozy Martin Luther hoe lasa Kristy kely ho any manodidina antsika isika. Adidy sy andraikitry ny mino rehetra ozy izy. Ny ho tonga Kristy kely eo manodidina azy. Zany ho tonga fitiavana. Ireo asa rehetra nataon'i Kristy aparitakitsika eo manodidina antsika. Tonga mpitondra fitiavana isika.
tsy tanora kristianina oeraoera sy blablabla isika tompoko ka mitia azy ambava fotsiny na amina fotokevitra na amina hira fa amin'ny fiainantsika andavanandro dia tokony ho hitan'ny olona isika fa tia n'Andriamanitra satria rehefa tia an'Andriamanitra isika dia atosika Jesosy hitia ny hafa. Io le message farany tia. Matetika ny KTLM mifampialina za tena malahelo mihitsy. Za tena malahelo mahita ny KTLM mifampialina. Misy moa sasany dia efa miteny mihitsy za foana manao solo tato amin'ny koraly nefa amin'izao dia efa tsy fantatry ny chef de chœur atsony ah. Anga izy io natao copyright aminao ny manao solo tompo. Dia efa voasotra amin'ny anaranao ve manao solo tompo. Tia mifankatia ny koraly. Ary za te mpianatra anao mba fantatrao ve io olona mipetraka eo akaikinao io avy aiza izy antanio izy avy aiza anao hoe sodamparitany aiza reso tanan'izy arabao. Tena mampalahelo mihitsy ny olona mipetraka ao am-piangonana mifanakaiky nefa tsy mifampiteny tsy mifampiarahaba. Iray daholo KTLM rehetra tompo na avy any atsimo izy na avy any avaratra izy na avy any andrefana izy na avy afovoan-tany izy iray. Ny fomba fitenitsika samihafa ny gadokira ny fomba fandihizantsika samihafa fa iray isika rehetra. Ary ty no afatra farany mifankatiava ry tanora mitiava amin'ny fo. Indray mandeha nisan'ny ty tanora anankiray izay nabevoka korala izy. Ary ty misy maro be agny amin'ny korala rehetrarehetra agny nabevoka korala. Rehefa nabevoka an'ilay korala izy dia nandositra niala tao amin'ilay tanàna lasa teny amin'ny toerana hafa satria olona manan-kaja tao amin'ilay fiangonana izy roa samby zanak'olo be tao agnatin'ilay fiangonana izy roa dia lasa tagny izy. Dia rehefa nandeha tagny izy dia nagnatona an'ilay pastera izy rehefa tonga tany amin'ilay fiangonana zay nandehanana. Za pastera manana problème nabevoka zanak'olona ary tsy iza fa korala tao aminay ihany. Fa zaho ndray efa nifona tamin'ny ray aman-dreniny nifona tamin'ilay vehivavy aho tena efa nifona pastora efa manintsinintsy ny foko izy. Dia ozy le pastera taminy tsia mbola tsy tokony anintsinintsy ny fonao. Raha tena nibebaka mariny ianao dia rehefa tena mibebaka ny olona dia miverina ho azy ao anatiny ny fitiavany Kristy ary manao ny antsoina hoe fanonerana manonitra ny diso izay nataony izy. Dia ozy le pastera mandehana ianao miverina any amin'ny toerana misy ianao antsoy ilay tovavy dia teneno izy hoe manomboka izao dia satria zaho baban'io zazan-kibonao io rehefa miteraka anao dia zaho no hiantoka azy. Rehefa lehibe izy zano hiantoka amin'ny fianarana satria zanako izany no atao hoe mibebaka ao anatin'ny fitiavana. Ary marobe ny fomba fibebantsika sy ny fomba fifonantsika mila amboarina satria mibebaka tsika mitenitsika nefa tsy misy fanonerana. Ry seriny Jesosy io mitiava amin'ny fo. Ivavaka tsika misaotra anao Jesosy fitiavana tena fitiavana tokoa ianao. Ary ny zavatra rehetra zay nampianarinao anay dia tsy takatry ny sainay satria mihoatra noho ny conception zay fantatray momba ny fitiavana. Ampianaro zay tompo te feo zay Jesosy ahay tianao. Ataovy mahay tianao zay ka mitandrina ka matoky matahotra manaraka ny lalanao ary mitianao amin'ny fo. Misaotra Jesosy no re tanora be dia be maro be zay tonga eto Majunga ankehitriny hianatra. Omeo tanora vanona izay. Omeo tanora matahotra anao sy matoky anao zay amin'ny fiainan-drehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anao rereny ny dera sy ny Lazara ny voninahitra mandrakizay. Amen.